Ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihako ny tokantranonao amin'ity hariva ity. Manasanao ry hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Nitsidika ny Marc Ravalomanana ny délégation izay lotareny Lalao Ravalomanana omaly. Nambara ny Lalao Ravalomanana nandritra ny tafa nataony tamin'ny telefônina fa migadry Marc Ravalomanana. Tsy afaka nanainga ihany koa ny fiaramanidina nitondra ny Lalao Ravalomanana androany. Migadra Andriamatoa Marc Ravalomanana, hoy ny vadiny Lalao Ravalomanana. Toerana tsy sahaza azy amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha voafidim-bahoaka no hametrahana azy. Ry vahoaka malagasy, misaotra an'Andriamatoa Prime Ministre nanao izay ionanay tamin'ny data. Aty Atsirana anao izao miteny aminareo izao, na dia mikasa ny posidro hiverina any Antananarivo azy izahay. Voalalana ny fiaramanidina antanay aty. Koa izao dia mandala ny filaminana trano, nefa dia tsy rariny intsony